faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny televiko ty tsy haiko fa tsy misoratra eto le hoe firy ny olona mijery an'le izy fa araka ny teniko tamin'ny farany iny ty resaka makasika ny tolona izay natao ary ty resaka ihany koa zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'izao. Aleo nga maloha makasika anahy manokana nga maloha ny resako voalohany. Rehefa vita ny tolona, raha ho anahy manokana tsy andeha hanala baraka ny tenako ohatra hoe ndeha hiteny hoe dia ho lasa CD nefa moa zany lasa toko angamany hoe lasa mipubliena le izy. Tena marina ny zavatra ohatran'ireny ary afaka nafenina. Ary tsisy olona na dia anankiray koriny na ny primature na ny présidence ny afaka hiteny anao hoe nametraka na dia CV akory ary ny safidiny tsy niteny mihitsy ny hatramin'izay satria efa fantatro tsara ny asan'ny compte fake fa dia kopena ny vidéo izay ataoko dia aveo partagena aveo. Mahitsy be ny anteniko izay nizaida foana ka tsisy afaka manakena izay nizaida izany hoe zazakely izay tsy mikatona loha malemy firifiry ny anenga sika simba teny akanjay. Zavatra anankiroa no teneniko androany, zavatra nitrangana hatramin'izay pirentolona moa ve mba fantatrao fitondram-panjakana hoe efa impiry izay ny tranoko mivaky fa tsy ny tantaran'izany satria nifampiresaka foana fa fantatro fa naniako ary tsy mbola hoe misy mikasa mono fa misy mamono mihitsiny. Tamin'ny farany voaina ny boulon ao amin'ny bras arrière. Tamin'ny farany ihany koa nasiana menaka amin'ny frein-ny pneu aloha farany tankeo izay mampatonga na mandringa amin'izao. Tena tsapako hoe tsy rara le satria nalaina le moto dia mivoaina ny gouchon pneu aloha. Mafy zany za tena mandeha nindalina to dia mitsoaka amin'ny pneu aloha. Tena enjana zany. Maratra io. Fa mba hisaorako n'Andriamanitra mba tsy niala ny haiko. Mahitsy be ny anteniko. Raha tia hanarina firenena ianareo, ny anahy efa niteny hatramin'ny voalohany tsy matahotra na ny haiko ary niala. Efa nisafidy an'izany na voasambotra ary teny anosy. Efa tena vonona ho an'ny tanindrazana le izy. Ny zavatra hitako nefa amin'izao tsy afenina fa tena tady lasa hivoana le fitondrana. Mahitsy be ny teniko. Anareo mpitondra fanjakana raha tadidinao tsara angamba ny Colonel Michael ny teniko tamin'ny kiny amin'ny SSC izay nangataka ianao andefa fanasana taty aminay mba hanatrika ny investituranao zay. Teny tokana ny teneniko anao hoe efa entinareo ny firenena dia mpandrosoy amin'izay ny firenena misy manantena fa efa misy ny zavatra vita ary mbola manantena fiovana hatrany tokana ny zavatra ho teneniko. Tsy hoe nahazo plasy akory dia nangina fa mba manampiasaiko ilay izy hoe eto kosa angambany mba misy fotoana itenenina mba misy fotoana angina nangambany. Raha tia androso ty firenena ty asoro miaraka aminao daholo reo firongony rajoely reo manimba anao reo nampatonga nanao an'ity live ty satria mangataka fiaonana aminao foana fa sekreteranao ny amianao miresaka amiko dia tsy afaka mifampiresaka aminao zany nefa hitako zay zavatra teneniko ohatry ny tsisy mipakany aminareo akory le izy. Teny fonako raha ho tezitra amiko nareo fa nga tsy maintsy nanala baraka ohatran'izao. Na reny zavatra nataonareo tamin'ny Sodevaly ireny ary mampatezitra fa nga Sodevaly zany tsy maintsy ilaina baraka hoe tsy maintsy teneniny dirikabinao hoe aza manala baraka aza miteniteny an'izao fa tsy mety zany. Nga tsy maintsy natao ohatran'ireny izy fa nga tsy afaka andresana fotsiny amin'ny makizy anenge mbola zohanareo no miteny anay fa tsy maintsy ilaina baraka be ohatran'ireny ve zany zay vao mety ny ataona voatsapanareo tena mezaka nareo. Raha laza ny tediavinay vao nytolona teny tsy adana mety hoe nitomanina hitanareo anahy dia nangina fa matoa mbola nitolona dia fantatro hoe mila manovitsika. Efa fotoana na amin'izao tena matoa nitolona tena efa mahita hoe fa tena mba fotoana kosa raha nga zao mba handrosoana amin'izay raha nga tsy tenenina mitolona izay nataoko ny tena marina tena hovay amin'izay ilay fitondran-tenantsika. To dia teny amin'ny resaka amin'ny fitsarana tena eo masoko mihitsy ve mahita olona manao kolikoly hoe raha tsy mandoa n'ity volo ity tsy miakatra ao ambony. Masoko no nahita an'izany satria tsy fantareo satria misy fotoana manao kasiposy dia ohatran'izany foana ve zany le zavatra miaingeto hoe filme efa teo io no miverina azy eritreretina hoe fanonganam-panjakana ty zavatra ataoko ity
fa eritrereto hoe fanovana le izy. Ho anareo miteny koa ny adalàna ny tia Nalandrajoelina eo. Tsy nieritreritry ny Nalandrajoelina zany mihitsy raha tsy nefara tamin'ireny fibaikoana ireny hoe gendarme voahiraka ireny voakaramavoly ireny andorovolon'olona. Amiko na tsara ny nataony na nanao inona izy na nanao inona rehefa mamono olona dia ratsy foana zany. Maintsy be ny anteniko. Asoa ireo firongony Rajoelina ireo aza mivanina ireo zay n'izay dareo. Reo no mafy reo, nianatra reo fa tsy zazakely zany. Tena teneniko anareo fa miteny nareo mbola zazakely tsy mikatona loha malemy fa misy ankizy efa navita doktora ange amreo efa navita master ange amreo dia manisa ny teny ohatran'izany. Tena napatesa andro teo amin'ny tantaram-piainana zanak'olombelona. Nisy bandy anankiray zay tonga teny amin'ny 13 Mai mitondra bekizy tena mampalahelo kely. Fa motsy nareo mpanao politika daholo no mipetraka teo amin'ny 13 Mai mba mahalala nareo mianatra. Fa rehefa tsy miteny izay ankizy dia lazaina hoe hay nahazo vola dia nangina. Tsy vola ny importo eto amin'ity fiainana ity. Za efa leo fantrana dia aleoko ny tolona. Taloha tena tsy efeniko fa tena be koretaka taloha. Fa nentinareo nanaroatra anahy le ohatry hoe za malemilemy tsy maintsy ho tezitra amin'izay ankehitriny. Tsy maintsy mahery tsika. Tokana fotsiny teniko tsy maintsy mandroso Madagasikara niza faly niza tezitra ary zay firongony Rajoelina rehetra tsy maintsy miala daholo. Tsy hoe sorona mpiasa-panjakana ianareo fa mila miala ao anatin'ilay pouvoir exécutif satria efa teo ianareo fa tsy hita izay nataonareo tapitra angamba ny live-ko tia ny live-ko farany izay ataoko ty satria tsy mitady publication tsy hoe koa hoe mitady laza ny anaovako live fa mba maniry kosa hoe mba ho fandrosoana ho an'ny firenena amin'izay. Ho anareo tanora vonona nampy ianareo za ary ampiasaintsika zay mba fahifanankilanako amin'ny masity mba hanomanantsika ny avenirantsika. Ny andreo olon-dehibe reo nge efa vita daholo fa tsika raka izy ny abedindreo le olon-dehibe teny ko reo mpanao politika tena hoe manabe kiby fotsiny. Miala tsiny fa za tena lasotra ny lasa sokia zany amin'ilay zavatra tonony sasany. Manomboka eto dia andray an-taratasy ireo olona teny hoe firongony Rajoelina ary ho jerena manokana. Fato range fa te hamono anahy nareo fa za tsy matahotra an'izany na ho faty ary fa zay fa zay ny faniriko hoe mba misy zavatra tsara mba vitako zay vao mahazo maty. Fa raha zavatra nataonareo an'andro hoe nitsoahana zany ny ataoko hoe nitsoahanareo ny bilao ampneoko aloha tokony ho faty mihitsy.